Aleloia. Mbola faly miaraba anareo eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alakamisy 10 ny volana avrila 2025. Ry ava-malala amin'ny Tompo, raha ianao ny hira teo tsy haiko na hainao na tsy hainao, fa raha ny hain'ny tonony fotsiny ianao dia manambarany amin'ny fanoratena izany. Mangataka amin'ny Tompo hoe raiso Tompo, raiso ny tanako, raiso ny tongotro, raiso koa ny vavako, zany hoe ho an'ny Tompo mihitsy zany ny tenantsika manontolo. Asa na hainao ny raha teo, tena hoe mila zany tsika manolotra tsika ny tenantsika manontolo ho an'ny Tompo Andriamanitra irery ihany, izay isika vao tena hoe ho raisiny. Amen, tena izay mihitsy Tompo. Ry havana, mangataka an'olo zay ary vavaka amiko hiderahantsika an'Andriamanitra, satria raha tsy midera azy isika dia zava-poana ihany ny fiainantsika. Mila tsika midera azy satria izy no nahary antsika, izy no nanome fotoana ahafahantsika mivory toy izao. Ka asandrato ny vavakanao amin'ny toerana izay misy anao any, hiderahanao an'Andriamanitra, ankalazao izy. Aoka tsika tena hoe atsapa mihitsy amin'ny fahalehibiazan'ny Tompo hiderahantsika azy satria Andriamanitra avo indrindra izy. Ka hisaotra azy tsika ny amin'izao fotoana izao dia rehefa avy eo tsika andray ten'Andriamanitra fampaherezana sy bebahantsika izany. Ka hivavaka tsika Tompo hiderahantsika an'Andriamanitra, sandrato ny Tompo any amin'ny toerana misy anao any, hivavaka isika. Saotranao zay Jesosy noho ny fitiavanao sy ny famindramponao Jesosy, satria mbola nomenao fotoana andro zay Jesosy mbola afaka miantso ny anaranao, afaka hideranao eto ary afaka hibebaka ihany koa Jesosy, satria raha izay fotsiny Tompo dia tsy afaka manao na inona izay raha tsy nihery avy aminao Jesosy, raha tsy anao mihitsy Tompo no mameny hery ny fanahy masinao ho anay tsiraray avy. Ka mangataka aminao Tompo, oky ianao hanatrika izao fotoana izao, oky ianao Jesosy mikasika anay tsiraray avy Jesosy, mba tena handroso bebe kokoa zay ho ao aminao, mba tena hitady anao bebe kokoa zay Jesosy, satria efa ho avy ianao Jesosy, mba tsy hahitsony amin'ny nofo izay zanak'olombelona, fa tena hitady Jesosy amin'ny ara-panahinay mba hatafidiranay any an-danitra. Mangataka aminao Tompo, oky ianao Jesosy hanatrika anay tsiraray avy Jesosy, izay rehetra tafiditra ato Tompo hiaino anao Jesosy, hitady anao Jesosy amin'ny fony manontolo Jesosy, satria Tompo mitady anao izay, na izaza miteny Jesosy dia fitaovanao fotsiny ihany kely sy bitika ao Jesosy, fa ianao no tadiavinay, ianao no katsahanay andro aman'alina Jesosy. Ka mangataka ny hery avy aminao Tompo, hatreo izao fotoana izao, amboary izay tsiraray avy, mangataka ny fanahy masinao hiditra an-tsehatra, ka ny nofinay rehetra dia angina eo anatrehanao Jesosy, fa oka ny fanahinay no hisandratra Jesosy malala ho ianao koa fa nandidy ero any devoly. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako, miasa maty satana rehetra, zanatspika izay mitady alefa ny nafikanay dia dorako ao amin'ny ranao zany Jesosy. Miasa maty satana rehetra izay mitady andrebireby izao fotoam-bavaka izao dia potehako amin'ny ranao zany Jesosy. Ny fanafiam-vavalo rehetra dia potehako amin'ny ranao zany Jesosy. Ny fietretana rehetra izay manimba ny san'Andriamanitra dia dorako amin'ny ranao zany Jesosy, satria ranao afo mandevina mandany ny vavalo rehetra, ka tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay izany. Voka tompony ranao no andrakotra Jesosy an'izao telefônina izao, voka koa no Tompo andrakotra zanakao tsiraray avy any amin'ny toerana misy azy, na oviana ho an'izy ireo Tompo hivavaka atao eto. Ka oka ianao Jesosy hisandratra Tompo amin'ny fiainanay tsiraray avy, oka ianao Tompo hanovanay tsiraray avy Jesosy, satria ianao no ilainay Jesosy, hanafaka anay, tena hanafaka ny fatorana rehetra Tompo, ary hampiovanay Jesosy mba tena ho mendrika ho anao. Mangataka ny fanahy masinao hiasa lehibe aminay tsiraray avy, ka ny teny rehetra izay henonay rehefa avy eo dia hampiovanay tokoa, ary tena hanafaka anay Jesosy, ary hampijoro anay eo anatrehanao. Amboary Jesosy zanakao tsiraray avy, oka ianao Tompo tsy angina, oka ianao
tompo tsy hanampina sofina Jesosy foka anao hiainy tompo rehefa mitarana aminao izay ka misaotra Jesosy misandraty anao Jesosy manaja anao izay ianao Andriamanitra avo indrindra ianao Andriamanitra tsara indrindra ianao no fiandohazo rehetra izao ary ianao koa mbola hiafaranzo rehetra izao ka misaotra Jesosy dia raina ianao ankalazaina ianao ka ny voninahitra dia ho anao ihany Jesosy misaotra tompo aleluia 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 amen amen dia malala amin'ny tompo ho raisitsika zany ny tenin'Andriamanitra izay ibebahantsika zany ibebahantsika rehefa avy eo tenin'Andriamanitra izay hozaraiko eto zany zany hoe ny fanahy masina zany no hiasa hanome ny teny zany dia isika zany oka isika tena hoe hiaino tsara ny tenin'Andriamanitra ho anao raha misy baiboly ao anao dia manasa anao tena hoe amaky tsara mihitsy andray tsara mihitsy ilay tenin'Andriamanitra satria mila zany isika tena hoe manaraka tsara ilay tenin'Andriamanitra ary tsara mihitsy hoe manana baiboly mba hahafahanao koa zany mahery mba hahafahanao koa mahazo tsara ilay teny tiany tompo ambara satria ohatra ka hoe tsisy baiboly ianao dia rehefa ohatra ka vita ny fotoana eto dia tsy afaka kory ianao ny amin'ny fotoana manaraka zany ny amin'ny any aminao any mbo handray tenin'Andriamanitra ampaherenao ry havana mila antsika tena manana tenin'Andriamanitra mihitsy satria ny fahavalo dia tena fetsy mihitsy izy ary izy dia mpangalatra angalary ny aingana mihitsy ny teny izay azontsika raha ohatra ka mare tenin'Andriamanitra ianao eto ka tsy mifikitra tsara dia tena vetivety ny angalaran'ny fahavalo azy izay mitsara hoe mandray noty dia eo ihany koa zany ny amin'ny manana tenin'Andriamanitra zany afaka vakianao averinao vakiana zany any amin'ny tokantrano misy anao mizay toerana misy anao dia ampaherenao koa izany ny tenin'ny fanahy masina izay ho raisitsika an'io zany dia tenin'Andriamanitra dia ao amin'ny bokin'ny Matio toko 7 ho vakiantsika ny 1:20 ka hatramin'ny 7:20 Matio toko 7 1:20 ka hatramin'ny 7:20 misy titra anankiroa ny atao amin'ny baiboliko fa tonga zany dia atambatra antsika zany ilay tenin'Andriamanitra zany dia ho vakiako ihany zany ny titra amin'ilay izy zany fa ho atambatra antsika zany ireo tenin'Andriamanitra roa ireo satria tsapako izy zany no mila atambatra zany ireo teny ireo mba ahafahantsika zany hibebaka sy hitondra tenantsika anatrehan'i Jesosy rehefa avy eo sy hivavaka ihany koa amin'ny zavatra hafa maro izay apetraky ny fanahy masina ao am-bavantsika satria ny fanahy masina zany no mampivavaka antsika ny amin'ny vavaka izay tsy haintsika ho tononona dia izy ilay fanahy masina iray mihitsy no miasa zany mampivavaka antsika zany ka hisaorantsika azy lehibe izany Matio toko 7 1:20 ka hatramin'ny 7:20 vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra eto amin'ny baiboliko dia mivaky toy izao miteny sady manatanteraka. Izay tsy izay rehetra miteny amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Maro no ilaza amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. Azafady. Dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay. Miala amiko ianareo tsy mpanao ny marina. Azafady nisotro rano kely aloha zahako Andiny fa 7:20. Misy titra eo alohan'io 7:20 io dia hoe fanoharana ny amin'ny trano roa. Koa amin'izany nazovy no mandre ny teny toteo ka mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorona ny tranony teo ambony vatolampy ary efa latsaka ny ranorana dia nisy riaka be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany nefa tsy nianjera izy satria naorina teo ambony vatolampy.
fa izay rehetra mandre ireo teniko ireo nefa tsy mankatoa azy dia oarina amin'ny lehilahy adala izy izay nanorona ny tranony teo ambonin'ny fasika. Koa rehefa latsaka ny ranorana dia nisy riaka be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany dia nianjera izy ary loza ny faharavany. Amen. Ry havana, hoy aho teo hoe noraisina zany ireo teny anankiroa ireo zany hoe lay fizarana misy fizarana roa zany le izy ny ray amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 dia ny ray manomboka amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Eo lay hoe ny amin'ny tenin'ny tompo zany amin'ilay hoe tsy izay rehetra miteny aminy hoe tompoko fa tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany zany. Eo indray ilay fanoharana ny amin'ny trano roa. Ry havana, isika tsiraray avy dia tokony tena ankatoa an'Andriamanitra, tena tokony ankatoa tanteraka an' Jesosy. Ahoana ny fankatoavantsika anazy? Eto io tenin'Andriamanitra io dia manambara hoe teny hoe tompoko zany ilay olona, zany hoe mahalala zany an' Jesosy zany ho tompony zany. Zany hoe tsy olona, tsy mpivavaka zany, mpivavaka hoe atao hoe mivavaka tsotra zany satria misy ny tena hoe atao mivavaka nefa tsy ao amin'Andriamanitra. Eto izy zany mieritreritra zany ilay olona anankiray eto izay ambaran'i Jesosy eto. Jesosy mihitsy no manambara an'io teny io. Mbola be dia be ny fanoharana nambarany teo ambony zany, betsaka mihitsy fa okanao ny hamaky ny tenin'Andriamanitra. Fa io zany no raisintsika, zany io zany no raisintsika eto an'io. Ny amin'ny olona zany izay miteny hoe tompoko. Maro be zany ny olona any amin'ny farany anao hoe tompoko, mieritreritra hoe Jesosy zany hoe tompony, nefany tena diso hevitra izy zany ary tena ho diso fanantenana. Enkany mba tsy hotsika izany. Sao dia anisan'ny mandany fotoana zany isika hoe miantso an'i Jesosy hoe tompoko, nefany tsy ao aminy akory. Azonareo ka matiako ambara satria eto Jesosy mihitsy no miteny hoe tsy izay rehetra miteny amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ry havana, tsy izay rehetra miantso ny tompo zany an' Jesosy zany hoe tompoko no hiditra any an-danitra, any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Teo le hira izay noinontsika teo dia miteny hoe raiso aho tompo, raiso aho tompo, mba hanao ny asan'Andriamanitra izany, mba hanompo azy izany. Raiso avokoa zany miteny hoe raiso ny tanako, raiso ny tongotro, raiso koa ny vavako. Ry havana, nefany mety tsy fantatry ny tompo akory isika. Isika ihany no mahalala hoe fantatry ny tompo sa tsy fantatry ny tompo. Fantatsika mihitsy ny lalan'ny fiainantsika, fantatsika mihitsy zany ny fombafomba-piainantsika hoe tena ao amin'ny tompo marina va sa tsy ao amin'ny tompo. Ry havana, ny tompo dia mampihiratra ny masontsika izy, mampafantatra antsika izy ny amin'ny zavatra izay tokony ataontsika mba tsy haverentsika any amin'ny afobe. Ampahafantariny tsara mihitsy, mety tenao hoe ahoana tsy mety tsapako le izy. Ny teniny rehetra dia manambara ny amin'ny lalana tokony arahantsika, ambarany tsara mihitsy amin'ny fanoharana maro ny amin'ny tokony ataontsika. Eo zany io tenin'Andriamanitra io dia manambara hoe ny tompo zany no ny teny 2:20 hoe averiko indray hoe tsy izay rehetra miteny amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony iraiko izay any an-danitra. Amen. Hitanao hoe zay le izy, fa izay manao ny sitrapony iraiko izay any an-danitra. Amen. Tsy maintsy isika manao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy maintsy manao ny sitrapon'Andriamanitra isika. Aisantsika vao tafiditra any an-danitra. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny lalan'i Jesosy,
tsy maintsy manaraka lalany Jesosy isika anaty fahamarinana 100%, sy anatin'ny fahamasinana 100%. Tsisy zavatra hafa koatra izay tompoko, tsisy zavatra hafa koatr'izay izay ny sitrapon'Andriamanitra. Mazava tsara ny tenin'ny tompo zany hoe tsy maintsy manao ny tenin'ny tompo hoe izay manao sitrapondraiko izay any an-danitra, izay no tafiditra ny lanitra. Tsy maintsy tsika hoy aho manao sitrapon'Andriamanitra, zay tsika vao tafiditra ny lanitra. Satria ny tompo mihitsy no manambara hoe fa izay manao sitrapondraiko izay any an-danitra, izay no tafiditra fanjakany lanitra. 2 Maro no ilaza amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao fa izahay. Hatreo aloha, amen. Jerefa Jesosy eto miteny hoe maro no ilaza amiko amin'izany andro izany hoe amin'izany andro izany ho avy zany fotoana. Alleluia, alleluia, alleluia. Ho avy zany ny fotoana anambarantsika eo anatrehan'i Jesosy zany, ahitantsika ny tompo zany. Ho avy zany ny fotoana. Engany mba tsy isika no anambara hoe tompoko tompoko ka ho valiny hoe tsy fantatra akory ianareo. Engany isika anambara hoe tompoko tompoko dia fantany isika. Zany tena hoe faniriantsika. Engany tena ho fantatry ny tompo isika. Eto zany Jesosy dia miteny hoe maro no ilaza amiko, averitra mandeha, maro no hilaza amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao fa izahay. Eto zany dia manambarany amin'ny olona izay hoe mpaminany. Ry havana, raha ohatra ianao mpaminanao tra, mila mitandrina mafy dia mafy tompoko, sao sanatria ka faminaniana diso no ampiasainao. Sao dia sanatria ka faminaniana diso no ataonao. Satria mampitandra zany Jesosy eto ny amin'ny mpaminany, ny amin'ny hoe naminany. Ka tena ho tsapanao tsara satria zava-doza ny anjohantsika izay milaza antsika ho mpaminany raha ohatra ka tsy ny fanahin'ny tompony ao anatintsika. Raha ohatra ka fanahy mandainga dia Satana izany no miasa raha fanahy mandainga. Fa raha tena ny tompo marina no nifidy ianao ho mpaminany dia tokony tsy atahotra ianao. Tokony tsy atahotra ianao. Mialatsiva voan'ny gripa kely ahako mialatsy indrindra. Tokony tsika zany tena hoe ahatsapa ilay hoe ny mpaminany any na hoe ny asan'Andriamanitra ny tena tokony tsika tena hoe atahotra mafy satria afo be no miandry. Raha ohatra ka hoe mitentsika hoe mpanompon'Andriamanitra nefa ny tsy mpanompony akory. Ary koa hoe maminany nefa maminany lainga, fa maninana tsy avy amin'ny tompo. Fa i Satana zany no miasa amin'ny olona anankiray ohatra hoe maminany lainga ilay olona dia any amin'ny afo be ny hafarany. Tena tsisy famindram-po izany. Dia hoy iza ten'Andriamanitra eto hoe averitra mandeha ny 2 izay fandray tsara ilay teny maro no ilaza amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay. Amen. Tamin'ny anaran'ny tompo mihitsy zany dia toizako. Tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay. Eo koa zany anankiray. Misy koa zany ny olona tena hoe manao délivrance mihitsy, mandroaka devoly mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy ny ambaran'ny ten'Andriamanitra eto. Izany hoe misy zany tena hoe manao ny asan'Andriamanitra. Araka teneniko teo hoe ny olona voambara eto dia olona miteny hoe tena hoe efa hoe kristianina zany. Manambara zany hoe manaraka an'i Jesosy. Izay zany no voambara eto. Zava-doza anie zany tena zava-doza. Maro no overany amin'ny elo, tena ho maro no overany amin'ny elo raha manao sangisanginy amin'ny asan'Andriamanitra satria tena tsy azo sangisangina mihitsy asan'Andriamanitra io. Tena mila mitandra mafy dia mafy isika. Dia hoy ilay ten'Andriamanitra hoe tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao fa izahay. Misy zany anambarany izany. Izahay maro be zany. Zany hoe izahay fa tsy hoe izaha fa izahay. Ry havana, manao an'Andriamanitra izany, mandroaka devoly izany. Mandroaka ny fahavalon'Andriamanitra izany. Dia mbola tenenao koa ten'Andriamanitra eto vakiko ny toeny hoe ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao fa izahay.
Hitanareo zany? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao fa izahay. Ry havana, betsaka ny olona manao asa lehibe araka le tenin'Andriamanitra eto, manao soa aman'olona, mikarakara olona amin'ny anaran'i Jesosy, manangana toerana iray mihitsy ohatra hikarakarana olona mahantra saotr'izany, manome vola mikarakara amin'ny anaran'i Jesosy. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto. Tsy ny asa soa ataontsika mihitsy akory dianantsika lanitra. Tsy ny asa soa ataontsika akory dianantsika lanitra. Fa ny fankatoavana an' Jesosy. Ny fankatoavana an' Jesosy. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra 7:20 ny tompo zany eto no manambara eto, izy zany no miteny eto io zany ny tompo 7:20 hoe dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo tsy mpanao ny marina. Amen. Esa no ambarany tompo amin'ny andro farany, amin'ny fotoana ionany amin'ireo olona reo, amin'ny fotoana ionany zany amin'ny olona zay tsy mankatoa azy nefa miteny manao ny asan'Andriamanitra, nefa miteny manao asan'Andriamanitra amin'izany fotoana izany, amin'ny fotoana zany anambarany tompo an'izay amin'izy ireo rehefa tonga eo anatrehan'ny tompo zany ireo olona ireo. Ry havana, ho maro ny olona overeny amin'ny elo, ho maro dia ho maro, ho maro tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'lanitra, ho maro ny overy any fahaverezana mandrakizay. Na dia nanambara raha hoe na minany tamin'ny anaranao zay Jesosy, namoaka demony tamin'ny anaranao zay Jesosy, nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay Jesosy, dia ny tompo anambara hoe tsy fantany, tsy mba fantany akory, hatrizay ozy izy, hatrizay. Izany hoe tena hoe na dia niezaka zany ny olona nanao izany nefany nieritreritra hoe ny tompo mahita ary ampiditra any an-danitra dia ho verimaina. Ry havana, araka ny teneniko teo, tsy maintsy isika mankatoa an' Jesosy 100%. Tsy ny asa soa ataontsika akory, na mitentsika manao asan'Andriamanitra tsika, na dia hoe anangana fiangonana isika, na dia hoe ame volantsika ho an'ny mahanitra isika, na ninona ataontsika na inona, kanefa tsy mankatoa an' Jesosy dia zava-poana ihany izany. Zava-poana ihany izany. Fa ny tompo anambara hoe tsy fantatro akory ianareo hatrizay. Tena verimaina fotsiny izany. Ary mbola ampiny ny tompo ary ny teny hoe miala amiko ianareo tsy mpanao ny marina. Hitanareo izany? Esa le izy tsy mpanao ny marina. Amen. Tsy mpanao ny marina. Isika mahalala ny toe-piainantsika. Isika mahafantatra hoe marina ve le ataontsika sa tsy marina. Araka ny teneniko teo, raha ohatra ka miteny hoe mpaminany toay nefany faminaniana lainga no avoaka ny vavanao, dia manambara ny tompo eto fa tsy fantatro akory ianareo. Mila matahotra mafan'Andriamanitra satria afo be no miandry tompo. Tsy sangisangy ny asan'Andriamanitra. Tena ny fanahin'ny tompo marina ve no miteny ao anatinao raha mpaminany ianao tahaka. Tena izy marina ve no miteny aminao, fa raha tsy izy dia oka atahotra an'Andriamanitra. Za raha matahotra azy, na dia efa mampiseho fahitana amiko izy, maro zavatra asehon'ny tompo, dia matahotra azy foana aho ny amin'ny asany, matahotra azy foana aho, ka tokony atahotra azy sika izay manambara ny tenantsika hoe ho mpaminany, manambara ny tenantsika hoe mpaminany isika. Eo ihany koa izay mandroaka devoly, mazava be ny ten'Andriamanitra eto hoe tsy efa namoaka demony tany anaranao fa izahay. Ho antsika rehetra izay mandroaka demonia, sao sanatria ka tsy fantatry ny tompo rehefa tonga ny fotoana, sao sanatria ka tsy fantany akory rehefa tonga ny fotoana. Zava-doza dia ireny demoniany roahany olona ireny ihany no ampijaly azy raha ohatra ka tsy ao amin'ny tompo ilay olona nefa nandroaka demonia.
ireny ihany no miandry any amin'ny elo ampijaly azy ka tokony tena ho marina isika natrehan Jesosy, tokony tena ho marina sy mahitsy isika mba ho tafiditra ny lanitra satria ny fahavalo dia tsy faly amintsika ary fahavalo dia miandry ny anam-potehana antsika ka tokony tena mitandrina mafy dia mafy isika satria Andriamanitra tsy azontsika vazivaziana fa izay ahafahantsika ihany no hojinjaintsika. Eo koa tena Andriamanitra ilay hoe ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao fa izahay. Firifiry ny olona manao asa lehibe, nataonao ho an'ny tompo ve izany sa ho an'ny tenanao ihany sa ataonao mba ho hitan'ny olona? Mila mitandrina isika tompoko, mila mitandrina isika tompoko. Tena any tompo marina ve sa ho an'ny olona ahitan'olona anao sa koa hoe anao izany ianao satria heverinao hoe ahavoavonjy ianao, hoe zavatra soa atao ahavoavonjy hidiranao lanitra? Tsy atompo, tsy any mihitsy. Jesosy tsy mila ny vola aman-karena, azo zao rehetra izao, izy ny tompo zavatra rehetra fa ny ilain'ny tompo dia ny fahamarinana sy ny fahamasinana, manome ho an'ny mahantra ampitiavana ary mankatoa Jesosy aniko, mankatoa azy aniko fa tsy hoe koa hoe anome ho an'ny mahantra hikarakara ny asan'Andriamanitra koa na anampy any am-piangonana koa na anampy amin'ny toerana izay hoe tokony ampianao koa nefany mbola manaraka azo toy izao ihany. Tsy handray an'izay ny tompo, tsy handray ny asa soa nataonao ny tompo. Raha heverinao fa asa soa nefa ny ao amin'i Jesosy tsy asa soa izany, fa ambaran'ny tompo eto hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo tsy mpanao ny marina, tsy mpanao ny marina. Isika tena Andriamanitra 7:20 ka hatramin'ny 7:20 eo tantara hafa indray no nambaran'ny tompo eo fa mifandray hoy aho ny amin'ny teny izay nambarany teo aloha. Ho vakiako ny teny dia midina ho arakaraky ny tiany fanahy masina. 7:20 hoy ny teny io vakiako amin'ny Jesosy tompo: koa amin'izany nazovy no mandray ny teniko teo ka mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Ajantsika teo aloha. Eto zany Jesosy dia nanao fanoharana amina lehilahy, nanao fanoharana izy zany amina lehilahy dia nambarana zany hoe koa amin'izany nazovy no mandray ny teniko teo ka mankatoa azy. Eo zany le izy mila mankatoa zany isika, mila mankatoa ka mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Amen. Tsika zany ilain'ny tompo ankatoa azy. Rehefa mankatoa ny tompo isika dia hoary ny tompo amina lehilahy iray manan-tsaina hoy izy, manan-tsaina. Ny contraire manan-tsaina dia olona tsisy saina. Mazava be zany. Eto zany dia hoe nohary ny tompo amina lehilahy anankiray, hoary ny tompo amin'ny lehilahy anankiray, amin'ny lehilahy anankiray manan-tsaina izany, izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Tena hoe miorina tsara zany ilay trano. Toizantsika ny vaky teny: ary rehefa latsaka ny ranorana dia nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambony vatolampy. Amen. Izany le izy. Tena hoe latsaka zany ranorana. Rehefa latsaka ny orana, latsaka be ny orana dia nambara tena Andriamanitra hoe dia nisy rika, tena hoe rano be mihitsy zany, tena nikoriana be zany rano sady ny fofofo ny rivotra. Io zany dia le fanoharana amin'ny lalana lalovantsika ety, amin'ny fizaham-toetra maro, fizaham-toetra maro zany. Izany hoe ranorana dia ny rika be sady ny fofofo ny rivotra reo dia fizaham-toetra daholo. Ary koa zany ao anatin'izay koa zany ny amin'ny fakapanahy izay ataon'ny Satana koa, manafa koa zany Satana amin'izay fotoana izay dia namely mafy zany trano zany, namely mafy itsika zany io, vatantsika zany io, io zavatra maro misy eo
nefa tsy nianjera izy satria efa naoriny teo ambony vatolampy. Amen. Jesosy ilay vatolampy, izy Jesosy Kristy tompo ilay vatolampy, ka tena miorina tsara ao amin'ny tompo ve isika? Raha miorina tsara ao amin'ny tompo isika dia tsy ho voahozongozona mihitsy na inona problème mandalo eo alohantsika, na inona fizahan-toetra andalovantsika, na inona tafoka mahazo antsika, ny rivotra mifofofo amin'ny fiainantsika, na inona rano be mandalo amin'ny fiainantsika, na inona zavatra miseho amin'ny fiainantsika dia tsy mihozongozona isika rehefa tena miorina tsara ao amin'i Jesosy. Amen. Oka tena iorina tsara ao amin'i Jesosy isika. Ry havana hibebaka antsika rehefa avy eo, hivavaka antsika rehefa avy eo. Mba hiorenantsika tsara ao amin'i Jesosy, izy ilay vatolampy. Izy ilay vatolampy ahafahantsika mifikitra tsara, izy no mitazona antsika. 9:20. Fa izay rehetra mandray ireo teniko ireo nefa tsy mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala izy izay nanorona ny tranony teo ambonin'ny fasika. Hatreo aloha zay zany le izy eto zany, izay nandre ny tenin'Andriamanitra, izay nandre ny tenin'i Jesosy nefa tsy mankatoa azy, tsy mankatoa ny tenin'ny tompo. Zay le izy. Rehefa tsy mankatoa ny tenin'ny tompo isika dia tsy mpanaraka ny tompo izany, raha ohatra antsika ny ampiasana ka raha miteny ny patron anao ohatra hoe ty dossier ty ataovy ohatr'izao ty dossier ty, dia raha ohatra ka tsy arahanao le izy fa zay tianao atao amin'le dossier ny ataonao. Ohatra hoe miteny le patron hoe ataovy an'izao ty dossier ty dia ohatra naovanao asinsinao sary amin'ilay dossier satria zay no tianao anaovana anazy. Ohatr'izay le tsy mankatoa Jesosy. Raha ohatra ka miteny koa patronao hoe ataovy ohatr'izao ity fandriny ity, ohatra ka hoe miasa aloha ohatra hoe nettoyage, ataovy tsara lambam-pandriana, ataovy izao eto, dia zavatra ataonao amin'izay avadikanao mihitsy le izy, alanao le fandriana, ataonao zavatra hafa le na ohatr'izany. Zay le hoe tsy mankatoa. Tsika zany mila mankatoa Jesosy, mila mankatoa Jesosy, manaraka tsara ny tenin' Jesosy. Zay le tenin'Andriamanitra hoe fa izay rehetra mandray ireo teniko ireo nefa tsy mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala izy izay nanorona ny trano teo ambonin'ny fasika. Rehefa tsy mankatoa ny tompontsika dia tsy eo ambony vatolampy, satria izy ilay vatolampy. Dia tena hoe nanorona ny tranontsika tsika teo ambonin'ny fasika, tenantsika ne zany, tenantsika zany, fanahintsika izany. Ny fanahintsika tokony mifikitra amin'ny Jesosy, izy ilay naharentsika. Fa tokony tsy ny nofontsika no mibaiko ny tenantsika, fa tokony fanahintsika mifikitra amin'ilay ray naharentsika dia mankatoa azy tanteraka. Fa eto zany rehefa tena manao izay tiantsika atao isika ka manaraka ny fisainantsika, manaraka ny nofontsika, dia zavatra iseho dia toy ny olona adala zany isika. Toy ny adala, mazava mihitsy tenin'Andriamanitra eto, mazava mihitsy hoe dia hoarina amin'ny lehilahy adala. Tsika tsika rehetra dia mifantatra olona adala tsika, fantatsika hoe ohatran'ny olona ny olona adala, tsisy saina zany. Raha olona adala anankiray ohatra, raisiko ohatra, tsy menatra zany ny adala eny ivelany eny. Indray andro tam'izay mbola tany Madagasikara, angamba ny Ambarakely ety any, tam'izay zay mbola mipetraka tao ampandrana zany, ampandrana andrefana, satria tao zany zay no lehibe zany tao ampandrana andrefana aloha zay hifindra any ambanivohitra. Dia tam'izay mbola tanora zany. Dia misy izay adala zay io adala io zany izy io izy zany rehefa tonga ny tsy haiko hoe après-midi any ho any angambany, dia ny olona zany milahatra zany fatsakana rano zany le olona matsaka rano io zany dia hita avy eo amin'ny trano io zany le olona milahatra matsaka rano, eo daholo zany miseho saotr'izany. Dia io adala io ny fahazarany dia mihazakazaka izy avy any lavitra avy any. Zay zany amin'io efa tena ohatran'ny hoe tam'izay no tena mbola tanora zany, dia indraindray variana mihitsy mijery eo efa fantapantatra zany ny ora hoe andalova zany ialany avy any zany dia mandalo eo devant an-tranonay zany izy io, dia mihazakazaka izy mihazakazaka amin'ny arabe izy indraindray, dia mihazakazaka izy dia eny an-dalana izy
alohan'ny tonga am'le pompe zany, pompin-drano, de efa mitsoaka misikisaka daholo zany ny olona eny amin'ny pompe, mikisaka ny olona miala akaikin'ny pompe satria eny an-dalana izy manomboka manala ny akanjony. Alany ny akanjony de tonga dia makeo amin'ny pompe izy, eo izy no mandro. Zay le hoe olona adala, tsy mahafantatra ny ataony, very saina. De ny tena moa tanora tamin'izao fotoana zany de indraindray raha mijery anazy de variana de meme satria mbola tanora mihitsy tamin'izao fotoana zany. Fa tonga zao ny teny an'io, tonga ny teny an'io ampatsivo fanahy masina amiko ny zavatra niseho tamin'izao fotoana izany. Zay le hoe adala tena hoe tsisy saina. Ary fonako amin'ny tompo eto anatrehanareo eran-tany ny amin'ny fimehezana ny am'le olona adala satria tena tsy nalala. Tena tsy nalala. Ka mifona aminao a Jesosy satria tsy nahafantatra tamin'izany tao anatin'ny fahatanorana hoe tsy azo atao ny meme olona, na de hoe adala raha izy. Ka zay zany le izy, ny olona adala tsy mahalala zavatra ataony. Tamin'izany tômôbila mandalo embouteillage eo, izy tsy misy fahamenarana fa mihazakazaka tonga de eny amin'ny pompe mandeha, de ny olona mikisaka de avela aloha izy mandro eo amin'ny rano eo izy, de vita iny de zay ny olona vao miverina indray olona milahatra, mikisaka fotsiny zany ny olona satria sina tsy masika. Zay le hoe olona adala. Isika ve dia anao toy izany hoe eny ivelany andeha hoandro eny ivelany eny, olona tsy saina no manao izany, olona adala no manao izany. Dia hoary ny tompo amin'ny olona adala izay nanorona ny trano teo ambonin'ny fasika zany, izay tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Mafy be zany teny zany. Rehefa tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra de ambarany tompo, izy Jesosy mihitsy no manambara hoe fa zay rehetra mandre ireo teniko ireo nefa tsy mankatoa azy dia hoarina amin'ny lay adala izy izay nanorona ny tranony teo ambonin'ny fasika. Ny fanahintsika zany tompo, ny fanahintsika le io e, ny fanahintsika io. Andeha fito amby roapolo, io tsara ny toyany. Hoe ten'Andriamanitra hoe koa rehefa latsaka ny ranorana dia nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany dia nianjera izy ary loza ny faharavany. Amen. Loza ny faharavany. Eto zany latsaka ny ranorana tahaka le teo aloha, tahaka le vakitsika teo aloha tamin'le lehilahy manan-tsaina koa. Mitovy zany zavatra manjo eto. Fa ny valiny anankiray kosa dia nianjera izy ary loza ny faharavany. Loza ny faharavany. Rehefa latsaka ny ranorana de nisy ny rika be sady fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany dia nianjera izy ary loza ny faharavany. Isika rehefa tsy mankatoa an'Andriamanitra ka manao vazivazy ny ara-panahintsika, manao vazivazy ny tren'Andriamanitra dia loza ny faharavantsika. Tena ho loza, ho potika tanteraka ny fiainantsika, ho potika ary ho very any fahaverezana. Izay le hoe loza ny faharavany. Tena fahaverezana mihitsy izany satria potika tanteraka. Ilay trano dia hoarina amintsika io, hoarina amintsika ny trano. Isika le adala teo aloha, ilay nanorona trano teo ambonin'ny fasika. Ankehitriny isika, inga anitsika ho toy izany. Ankehitriny isika dia nanorona tranontsika eo ambony vaton'andro eo amin'ny Jesosy zany. Aoka isika tena ho trano miorina eo ambony vatolampy. Ka ho hitany olona rehetra, ho hitany olona rehetra ho modely Jesosy, ho modely fantatr'olona hoe iny fa an Jesosy iny. Fantatr'olona hoe lalana marina de toy izao. Fa okane tsy isika indray no andeha hikopie izao tontolo izao. Andeha hikopie an'izao tontolo izao, zavatra hafa mihitsy ny zavatra miseho eran-tany. Mifamadika mihitsy. Maro be ny olona lasa mamorona trano eo ambony fasika. Mamorona trano ambony fasika. Dia ho loza ny faharavany. Ho loza ny faharavany. Engany isika ka rehefa tonga ny fotoana ka hiantso an Jesosy hoe tompoko dia mba ho fantany isika. Fa mba ho anisan'izay olona
tena hoe ho ampidiriny ao an-danitra. Ary koa mba anisan'ny olona izay nanorina trano teo ambony vatolampy. Fantatsika ny raintsika, fantatsika izy ary mahafantatra antsika fa isika ihany amin'ny amafy ny fontsika sy ny saintsika no mahatonga antsika no manda any Jesosy. Aoka isika hibebaka, hiverina aminy, tena hitady azy satria maro be zavatra miseho eran-tany. Efa ho avy Jesosy. Enina verina foana raha ho avy Jesosy dia aoka isika tena hiomana tokoa ary tena toky azy mba ho tafiditra ny lanitra. Andohalika isika hivavaka, angataka amin'ny tompony famindram-pony, angataka aminy mba amela ny heloka antsika izy, mba hamindra fo amintsika izy, ary mba ho anisany isika mba ho tafiditra ny lanitra, ka mba ho fantatry ny tompo sika rehefa tonga ny fotoana atongavantsika eo anatrehany. Engany mba tsy ho anisany ambarany tompo hoe tsy fantatro akory ianareo, engany mba tena ho fantany isika tsiraray avy izay mivavaka eto, izay manaraka ato no avy Jesosy ato. Engany ka ho fantatry ny tompo mba tsy ho verimaina foana ny fotoana atongavanao eto, na ny fotoana enonao ny video ato, izay rehetra video enonao, dia engany mba tsy ho verimaina foana izany, fa sao dia hanadina ny tompo anao, ry havana tiantsika Jesosy. Eto eo amin'ny tompo ny momba anao, za tsy malala ny momba ny fiainanao, ianao rery ihany no mahalala. Andohalika isika angataka amin'i Jesosy ny famindram-pony, hivavaka isika tompo, hivavaka isika. Eto eo amin'i Jesosy ny momba anao. Jesosy tompo, indreto izay Jesosy. Miantso anao Jesosy satria tsy mahavita tena Jesosy io, satria mpanota Jesosy. Mpanota Jesosy io. Iranay teo dia nanambara hoe raisoao tompo, nefa Jesosy io mety tsy raisinao akory izay, satria Jesosy tsy manaraka ny sitraponao fa manao zay tianay atao. Ka na ny hira ataonay raha Jesosy io dia ho verimaina foana, na ny vavaka ataonay raha Jesosy io dia ho verimaina foana satria tompo tsy henonao. Ka indreto zay Jesosy malala ho, naizanaiza misy anay Jesosy izay mandohalika anatrehanao, izay afaka mandohalika, dia mangataka ny famindram-ponao, mangataka ny famelana avy aminao Jesosy, satria zinona moa izay tompo malala ho, nefa mbola mamindra fo aminay ianao, mbola mamindra fo aminay zao Jesosy satria mbola velona izay. Ny velona mbola manam-panantenana araka ny teninao, araka ny teny ao amin'ny mpitoro-teny Jesosy io, mbola manana fanantenana izay. Oh Seigneur, ka mangataka ny famindram-ponao Jesosy io, mamelanay tsiraray avy, mamelanay tompo. Ka rehefa tonga ny fotoana ilanay ety, ka raha mbo miteny izay hoe tompoko, dia mba ho fantatrao izay Jesosy. Engany Jesosy mba tsy anisan'ny olona mbaranao hoe miala amiko ianareo mpanao ratsy. Tompo malala ho mamindra fo aminay, amboary izay, avozy izay Jesosy, satria te hiditra lanitra izay, tompo te ho any aminao mandrakizay izay. Tompo mandalo an'izay ety, fa ny aminao no maharitra mandrakizay. Ka mangataka aminao Jesosy io, mamindra fo aminay, mamelany elokay, avozy izay, amboary izay, hoentiny aminao Jesosy ny momba anay manontolo Jesosy. Raisy Jesosy momba anay manontolo tompo, mba hanaovanay ny asanao. Amboary Jesosy izay, amboary manomboka alohanay ka hatramin'ny faladianay. Okanao Jesosy analazaintsika anao anatin'ny tenanay. Okanao tompo anapatapaka Jesosy zay rehetra tsy anatin'ny tenanay Jesosy. Alao Jesosy, avozy zay, amboary izay Jesosy, satria tsy mahay manamboatra tena, tsy mahay manamboatra tena zay Jesosy malala ho, fa ianao no mahay zavatra rehetra. Tompo malala ho, engany izahay mba ho tahaka an'ilay lehilahy endry,
manantsaina nanorona ny trano teo ambony vatolampy Jesosy. Tompo, ianao no vatolampy, ka inty aho Jesosy, mandolotra ny tenako Jesosy ho anao. Tompo, tanao fa tsy mahay matana anao, tano izay tompo fa tsy matana anao izay tsiraray apo Jesosy izay mivavaka ato. Tompo, tazomy amin'ny tananao izay Jesosy malala o. Oky ianao Tompo, amikitra anay Jesosy amin'ny tananao. Arovo Jesosy izay tsiraray avy ato Jesosy, mba ho tody any aminao. Amboary izay Jesosy malala o. Ka natafio-drivotra ara Jesosy na ranobe izay mitondra rika Jesosy io, dia tsy hampanjeranay izany, Jesosy io, fa aminao Jesosy no tianay. Miangavy ianao Jesosy, Tompo malala o, mamindra fo, mamela ny elokay, avozy izay Jesosy malala o, satria ianao Tompo Andriamanitra lehibe indrindra ianao, ka tsy azo vazivaziana ianao Jesosy, fa izay afafinay ihany no jinjainay. Mamela anay Jesosy, ny amin'ny fiteninay tsy mendrika rehetra, Jesosy malala o. Diovy ny vavanay, Tompo malala o, mba tsy teny fitaka, mba tsy teniteny foana Jesosy io, sasao amin'ny rano Jesosy ny vavanay. Diovy ny vavanay Tompo, satria Tompo indraindray ny teny avoaka vavanay Tompo no anotanay. Ny teny avoaka vavanay Jesosy malala o, dia diso eo anatrehanao Jesosy io, ka io ihany Tompo no mandre ny favalo anay. Ka mangataka aminao Jesosy io, sasao amin'ny rano Jesosy ny vavanay, mba ho fitaovanao tokoa anambara ny fahatsaranao, anambara izay tianao, mba anambara soa mandrakariva Jesosy, mba tsy ho lany andro amin'ny zava-poana Jesosy ny avoaka ny vavanay, fa tena asoa Jesosy dia anambara ny fahatsaranao. Tompo malala o, asio fiambenana Tompo varavaran'ny molotray, asio fiambenana Jesosy ny vavako, asio fiambenana Tompo ny vavako, tahaka teny Davida mpanomponao nanambara izany. Eny asio fiambenana Jesosy varavaran'ny molotro. Tompo malala o, mangataka aminao koa Jesosy ny amin'ny fisainako, diovy ny fisainako Jesosy, mba ho toy ny fisainanao. Diovy ny sainanay Jesosy malala, mba ho toy ny fisainanao Jesosy. Amboary sainay tsiraray avy ato Jesosy, amboary sainay tsiraray avy Jesosy, satria Tompo rika maro no mahazo amin'ny fiainanay Jesosy, ka indraindray Tompo fisainanay Tompo dia lasa lavitra Jesosy, tsy araka ny sitraponao, Jesosy, indraindray tsy mankatoanao ny fisainanay Jesosy, ka hifonana aminao. Zava-doza no manjoanay Tompo raha tsy mankatoanao izay. Sasao Jesosy amin'ny ranao Jesosy ny fisainanay, sasao amin'ny ranao Jesosy, ila ny ranao zay Jesosy io tsy mahavita teny izay Tompo, fa mibaboka eo anatrehanao, mibaboka Tompo fa mpanota, mibaboka Tompo fa ratsy, ka sasao Jesosy amin'ny ranao soa ny fisainanay Jesosy. Diovy Tompo, mba tsy eritreritra zava-poana foana eto amin'ity tany ity. Tompo malala o, sasao ny sainay Jesosy, satria Tompo mandalo an'izay ity, mba tsy fikitra Jesosy amin'ny zavatry ny tany ny fisainanay, fa mba hifikitra aminao, mba hifikitra aminao Jesosy ny fisainanay. Diovy Tompo, mba hakatoanao, mba hisainany any an-danitra Jesosy, satria Jesosy foy ny andro andalovanay ity, tena foy Jesosy. Tompo, tsy mahatra taonany maro akory Jesosy dia efa miala eto amin'ity tany ity. Tompo, ka oka ny sainay Tompo, mba hisainany any an-danitra, hisainany aminao Jesosy io, ampianary izay, amboary izay, avozy izay. Tompo, mielina ny andronay ety, mandalo Jesosy io, mandalo toy ny zavona Jesosy, toy ny zavona mandalo Jesosy. Eny, vetivety dia tsy ao amin'ny toerany intsony Jesosy ny andronay ety. Tompo, tsy tsarovany olona akory Tompo rehefa lasa. Eny Jesosy io, izay ny fiainanay ety Jesosy. Ataona vitsy ihany dia efa dino Jesosy ny anaranay ety ambonin'ny tany. Ka mangataka famitraponao Jesosy io. Oky ianao Tompo hamafany anaranay any amin'ny elo, fa fao Jesosy ny anaranay any amin'ny elo, fa soratany an-danitra Jesosy io. Soratany an-danitra Jesosy io, mba ho tody any aminao izay, mba ho tody any aminao izay Jesosy malala o, mba ho tafiditra lanitra. Amboary Jesosy io, amboary zay Yeshua, avao zay Yeshua, milanao izay,
Mila anao zay Yesoa, satria Tompo, ny olombelona dia tsy tia tahaka ny fitiavanao anay. Ianao Jesosy tia anay mihoatra lavitra tsy takatray Jesosy ny fitiavanao anay. Tompo malala, satria ianao no nahary anay. Ianao mahafantatra anay mihoatra no fahafantaranay ny tenanay. Tompo, na izara tsy mahafantatra ny momba firy no ianao. Ianao no mahafantatra betsaka ny momba anay ray. Ianao nahary fo sy ny vora eo, ka fantatrao ny momba anay tsiraray avy. Ka amboary izay, fantatrao Jesosy izay noforonao, ka amboary izay Tompo. Oka ianao Tompo tsy kapoka anay, oka Tompo tsy fahatezeranao no azeranao aminay Jesosy, fa oka Tompo ianao anamboatra anay. Amboary Jesosy, amboary mba ho mendrika ho anao. Amboary Jesosy mba tena ho talonaka ho anao. Ny fonay Jesosy, ny fonay Jesosy, amboary fonay mba hitoerany teninao, mba hitoerany teninao Tompoka na inona inona miseho amin'ny fiainanay Jesosy dia hijoro izahay, satria ianao no aminay Tompo. Ka na rivotra mifofofo Jesosy, na rano be mangeny eny Jesosy dia tsy hatahotra izahay, fa ianao Jesosy no anamboatra ny fonay, satria anao izahay Yesoa, anao izay Jesosy ka amboary ny fonay. Oka Tompo, ianao Jesosy hitoetra anatin'ny fonay, hitoetra anatin'ny fonay Jesosy, mba ho mara izay eo anatrehanao, mba ho mara izay Tompo, satria Tompo ianao dia tsy mihaino ny mpanota, tsy mihaino ny mpanota ianao Jesosy, fa izay mivavaka aminao sy mankatoanao ihany Jesosy no henonao. Ka indreto Tompo mifona aminao, mifona izay Jesosy, mibebaka aminao satria mpanota izay, mibebaka Jesosy, mamindra fo Jesosy, amboary izay Tompo, mba tsy hijery olona intsony, mba tsy hijery olona intsony Jesosy, satria ny olombelona Jesosy tsy hatafidiranay any an-danitra izany, fa ianao Jesosy no vavahady hidiranay any an-danitra. Oui Seigneur, ianao Jesosy, ianao no lalana, ianao no vavahady ahafahanay mankany an-danitra, ka tsy hijery olona intsony izay, fa hijery ianao Jesosy. Tompo malala ka na inona ny zavatra midona amin'ny fiainanay Jesosy dia ianao no jerenay, ianao no atokisanay, ianao Tompo no ampijoro anay, ianao no ampijoro anay Jesosy. Tompo malala diovy koa Jesosy ny masonay, diovy ny fijerinay Jesosy, mba ho fijery mendrika eo anatrehanao, mba ho fijery mendrika Jesosy, diovy ny masonay Tompo malala mba tsy hivariana amin'ny zavatra ny tany, mba tsy hivariana amin'ny zavatra ny tany Jesosy, fa tena hibanjina anao Jesosy. Eny Tompo, tahaka ilay lehilahy manan-tsaina nanorina ny trano teo ambony vatolampy. Tompo malala manorina izay Jesosy ny fanahinay eo anatrehanao. Tompo, ny mpanamboatra trano izay feno fahendrena toy izany Jesosy, ilay lehilahy dia nanana fotoana mihitsy izy namboariny tsara izany. Ka izay koa Tompo malala dia ity izay Tompo manolotra ny tenanay eo anatrehanao Jesosy, mba hiorina tsara eo aminao Jesosy. Mila ny teninao izay, mila ny hery avy aminao izay, mila ny fampahirizana avy aminao izay Jesosy malala ka tsy hijerijery olona Jesosy fa ianao no ilainay. Ka diovy Jesosy ny masonay, diovy ny masonay Jesosy mba tena ahay tsara namboatra ny tranonay any an-danitra. Aleluia. Jesosy anamboatra tsara ny tranonay any an-danitra Jesosy, ovantaninay Tompo, satria tsy maintsy samy manana trano tsiraray avy izay zanakao. Tompo malala mba tena samy manana ny tranony avy izay Jesosy malala mba ho tody any aminao Jesosy, dia trano tsy natao tanana izany, fa ny vavaka izay ataonay Jesosy, ny asanao izay ataonay Jesosy no anamboaranao ny tranonay any an-danitra. Makasitraka anao Jesosy, makasitraka Jesosy, misaotra anao satria tianay ianao Tompo, ary tianay koa ianao, tianay koa anao Jesosy, satria anao Jesosy nanolo tena ho anay, nanolo tena ho anay Jesosy. Nafonao Jesosy ny lanitra, tonga dia tianao Jesosy noho ny fahotanay, ka izay Jesosy dia nolotra ny tenanay ho anao, nolotra ny tenanay ho anao Jesosy, ny momba anay manontolo Jesosy dia oka ho anao, ray malala mamindra fo, diovy ny sofinay mba hadio, mba hazaka ny teny rehetra izay ataon'ny olona Jesosy, satria Tompo tsy maintsy misy ny eso,
misy ny latsa Jesosy tahaka zakainao, ka diovy sofinay Jesosy io, azaka Jesosy zay rehetra henonay. Diovy Tompo amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao Jesosy io, ka tsisy akasika anay izany Jesosy io. Ny rivotra mifofofo, ny tafokatra Jesosy malahy dia tsy akasika anay izany. Sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy io. Ny raha tontolo izao zay nandalo tanatin'ny sofinay Jesosy, diovy Tompo malalao, mila ny ranao zay, mila ny ranao Jesosy malalao. Ianao Tompo no manafaka anay, manadio anay Jesosy io, ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetra. Sasao Jesosy amin'ny ranao, sasao Jesosy amin'ny ranao ny sofinay. Tompo malalao, mila anao izay, mila anao zay Jesosy malalao. Diovy koa Jesosy ny tongotray, diovy ny tongotray zay nandehananay Jesosy tsy araka sitraponao. Okanao anasa ny tongotray amin'ny ranao, anasa ny tongotray amin'ny ranao Jesosy. Diovy ny tongotray Tompo malalao ny amin'ny fandraka zay napetraky ny fahavalo tamin'ny dia zay nalehanay Jesosy. Okanao Tompo andoro amin'ny ranao Jesosy ny amin'ny tongotray. Ny tananay koa Tompo zay noraisy ny tananay Jesosy tsy araka ny sitraponao zay nandoto Jesosy ny tananay Tompo, dia okanao Tompo anadio ny tananay amin'ny ranao soa. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny tananay, sasao amin'ny ranao Jesosy ny tananay. Tompo mba adio, mba homendrika ho anao Jesosy, ka tsy anaiky Jesosy andray zavatra maloto intsony fa ijoro Jesosy ao anao, ankatoa Jesosy ho anao. Jesosy malalao, ady no atrehanay ity, ady lehibe, ka tsy maintsy mijoro izay, tsy maintsy mijoro izay Tompo malalao. Tompo malalao, diovy amin'ny ranao lohanay ka hatramin'ny faladianay, diovy amin'ny ranao lohanay ka hatramin'ny faladianay Jesosy io, mba adio Jesosy io. Sasao zay Tompo amin'ny ranao, sasao Tompo amin'ny ranao Jesosy io. Tompo malalao, mangataka aminao Jesosy io. Diovy amin'ny ranao soa zay Jesosy malalao. Okanao anadio anay amin'ny ranao soa, ny lohanay ka hatramin'ny faladianay. Diovy Jesosy io ny tananay, diovy Jesosy ny tenanay. Tompo malalao, sotroko ny ranao Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy. Oka ny ranao ikory anatin'ny tenanay Jesosy malala. Andoro Tompo zay tsy anatin'ny vatanay. Ranao Jesosy, oka ny andoro loharanoko rehetina rehetra Jesosy. Oka Tompo ny ranao andoro loharanoko rehetina rehetra Jesosy. Diovy Jesosy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy ny taovanay rehetra Jesosy malala. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny taovanay rehetra. Oka ny ranao Tompo andoro loharanoko rehetina Jesosy malalao. Ny ranao Jesosy andoro Tompo ny loharanoko rehetina rehetra. Izay rehetra tady fonona Jesosy dia dorana amin'ny ranao izany, dorana amin'ny ranao zany Jesosy malalao, ny amin'ny taovanay, ny amin'ny tenanay manontolo. Oka ny ranao Tompo ikorina amin'ny lalandranay, ny ranao ikorina amin'ny lalandranay Jesosy malala, satria Tompo ny ranao dia raha madio Jesosy io, raha masina sarobidy. Diovy Jesosy amin'ny ranao ny taovanay manontolo, tenanay manontolo Tompo. Mila ny ranao Jesosy, mila ny ranao Jesosy malala. Tompo malala, mila anao izay, mila anao Jesosy malalao. Ianao Andriamanitra tsara indrindra, ka misaotranao Jesosy, misaotranao Jesosy, mangataka ny fanahy masinao. Oka Tompo ny fanahy masinao ameno anay tsiraray avy, fenoanao zay fanahy masinao. Oka ianao ameno anay fanahy masina iray, oka ianao ameno anay fanahy masina iray. Amboary izay fanahy masina, diovy amin'ny ranao ny taovanay manontolo, lohanay ka hatramin'ny faladianay, lohanay ka hatramin'ny faladianay. Diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, fanahy masinao, feno ianao izay, fenoanao izay fanahy masinao. Oka ianao ameno anay, oka ianao ameno anay, oka ianao ameno anay fanahy masina. Amboary izay, avao zay fanahy masinao, avao zay fanahy masinao. Oka ianao anamboatra anay, oka ianao anamboatra anay, oka ianao anamboatra anay fanahy masinao. Amboary izay, amboary izay, amboary zay fanahy masinao. Fanahy masina dia tianambara eto ho anao vehivavy, anao zay vehivavy tamintsika ny bebaka teo, momba ny amin'ny tanana, tandremo ny tananao. Ianao zay manambady, tandremo ny tananao. Tsy azonao atao ny mikasikasika ny zavatry ny vadinao, tsy azonao atao izany. Diovy ny tananao amin'ny rano Jesosy, diovy ny tananao amin'ny rano Jesosy. Tandremo ny tananao, fa tokony asahanao ny tananao an'ny Tompo, mitandrema amin'ny tananao. Ianao lehilahy kotoa izany,
diovy ny tananao amin'ny rano Jesosy, diovy tananao amin'ny rano Jesosy, tsy ekeny tompy izany, tsy ekeny tompy izany, mitana ny taovam-pananà ny vadinao ianao vehivavy, tsy azonao atao izany, tsy azonao atao izany. Tandremo, diovy ny tananao amin'ny rano Jesosy, diovy ny tananao amin'ny rano Jesosy, diovy ny tananao amin'ny rano Jesosy. Ianao lehilahy koa, tsy azonao atao ny mikasikasika amin'ny tananao ny zavatry ny vadinao, tsy azonao atao izany, tsy azonao atao izany, mikasikasika ny mahavehivavy ny vadinao, tsy azonao atao izany, tsy ekeny tompy izany. Satria raha tsy miteny aho dia nadina tompo ahy, ny ranao raha overy ianao any amin'ny elo, raha overy ianao any amin'ny elo, raha tsy mankatoy ianao, raha tsy mankatoy ianao, ary ianao tanora tsy azo ataony manao sipasipa, tsy azo atao izany, tsy azo atao izany. Mibebay ianao, mibebay ianao, mibebay ianao, miala fomba ratsy rehetra, miala fomba ratsy rehetra, tsy ekeny tompy izany, tsy ekeny tompy izany. Eny, miovay ianareo, miovay ianareo. Ny tompo mila olona marina, mila olona masina ny tompo, mila olona masina ny tompo. Tery lalina mankany an-danitra, raha te ho voavonjy ianao dia tandremo ny fahamasinanao, tandremo ny fahadiovanao. Fa ny tompo tsy mivazivazy amintsika zanak'olombelona, tsy mivazivazy amintsika zanak'olombelona ny tompo, fa ovay ny famindranao, ovay ny toe-piainanao, ovay ny toe-piainanao dia amindra fo aminao Jesosy, amindra fo aminao Jesosy. Tandremo ny tananao, diovy amin'ny rano Jesosy ny tananao, tsy azonao atao, tsy azonao atao ny mikasikasika na lahy na vavy taovam-pananà ny vadinao. Mitandremo ianao, mitandremo ianao. Ny tanora tsy azo atao manao sipasipa fa manambady fitondran-tena mendrika, fitondran-tena mendrika madio, firaisana madio, tsy manao firaisana maloto, satria afo be no miandry, afo be no miandry. Na antitra ianao, na tanora ianao, lehibe ianao, tandremo ny firaisana maloto, fa tsy ekeny tompy izany, tsy ekeny tompy izany, tsy ekeny tompy izany, tsy ekeny tompy izany. Saotranao fanahy masina, satria tafita ny afatra fanahy masina. Eny miteny amiko ianao, tsy maintsy mahita ny afatra aho. Eny ianao ny asa fanahy masina, eny ity esklavinao fanahy masina manao ny asanao, eny manambara aho fanahy masina, todiko ny afatra fanahy masina. Eny fanahy masina aho, eny misaotranao fanahy masina, saotranao ny amin'ny fitiavanao sy ny fahalehibiazanao, ka fenoy ianao zay fanahy masina, fenoy zay fanahy masina, mba hadio mandrakariva eo aminao, mba hadio mandrakariva eo aminao, mba hadio mandrakariva eo aminao. Manao tanora lehibe ianao, tandremo zavatra jerenao amin'ny ordinateur, tandremo zavatra jerenao amin'ny telefona, supprimer avokoa ny sary maloto rehetra, supprimer avokoa zavatra maloto rehetra amin'ny telefonanao, supprimer anaran'i Jesosy, satria izany hitondranao any amin'ny elo, hitondranao any amin'ny elo. Ok, ianao ho afaka amin'izany. Eny ho anao lehilahy izay mijery zavatra maloto ao anatin'ny telefona dia sirainina ny jerenao, ka mialainao amin'izany, mialanao amin'izany fa afo be no miandry ianao, afo be miandry ianao. Ianao vehivavy koa dia toy izany, zava-doza no miandry ianao, zava-doza no miandry ohatra ka mbola mijery zavatra maloto anao amin'ny telefona na amin'ny ordi, zava-doza no miandry ianao, ka mitandrema ianao, mitandrema mifoaza, miala amin'ny ratsy rehetra, aoka adio ny fitondran-tenanareo, miala amin'ny fahavetavetana rehetra, miala amin'ny fahavetavetana rehetra, ario avokoa ny fitaovana mitondranao amin'ny fiainanao, ario izany zay fitaovana maloto amin'ny fiainanao. No tanora zay manao fahavetavetana, ialao izany, ario avokoa zay fitaovana nanao ratsy ao, ario fa any amin'ny elo miandry ianao. Raha ohatra tsy miala amin'izany ianao, raha tsy miala amin'izany ianao, misy ny elo, ka miovay ianao, fa tsy misangisangy aminao ny tompo, tsy misangisangy aminao ny tompo, fa ny fananao ny tia novonjena ny fanahinao, ka miala amin'ny ratsy rehetra, fa miantso anao Jesosy, aoka ianao andeharaka ny fahamasinana, ka ianao ny tompo rehefa tena mankatoa azy ianao. Miala amin'ny ratsy rehetra, miala amin'ny fitsangajangana, miala amin'ny fanompo-tsampy, miala amin'ny ratsy rehetra. Tery lalina mankany an-danitra, tery dia tery, fa fahasambaran-dehibe no miandry ianao, raha mankatoa ny tompo ianao, satria dia mandalo fotsiny any ety ambonin'ny tany, fa any an-danitra no mandrakizay, ka mankatoava ny tompo, mba ho tafiditra lanitra, miandry antsika Jesosy, ny marina ihany ho tafiditra any an-danitra,
eny ny marina ihany tafiditra any an-danitra. Ka misaotra anao zay Jesosy, amboary foana zay tompo malala ho, anary foana zay Jesosy satria mila anao zay Jesosy malala ho. Oka ny fanahinao ampianatra anay foana, anovanay, hikarakara anay, amboary zay fanahy masina, eny mivavaka izahay ho an'ny eran-tany satria maro zavatra miseho eran-tany. Amboary fanahy masina ho zanako tsiraray avy eran-tany, eny avotiny tsiraray avokoa ny zavatra zay miseho eran-tany satria anao Jesosy anao no mpamonjy, anao lehibe indrindra Jesosy ary tsisy toanao. Ka mivavaka zay tompo ho an'ny tanindrazanay Jesosy malala ho, ao ny Madagasikara Jesosy io, ny amin'ny korotana Etseroa tompo mifony izay ho an'ny Madagasikara, fony izay ho an'ny gasy Jesosy io. Oka Jesosy ampisy ny filaminana, ampisy ny pe any amin'ny tanindrazanay Jesosy io. Oka anao andamina Jesosy io ny an'ny Madagasikara Jesosy, mba tsy ho siny raha mandrika Jesosy io, mba tsy ho siny raha mandrika Jesosy io satria efa niteny anao Jesosy, efa niteny anao tompo malala ho, ianao Jesosy dia Andriamanitra mpamindra fo ianao Jesosy tompo malala, nefa anao koa tompo dia mamaly anao Jesosy, mamaly ny tany koa ianao tompo malala ho. Ka mangataka aminao Jesosy malala ho, mba tsy hisiny raha mandrika ny tandrazanay, mangataka aminao tompo mamindra fo Jesosy amin'ny gasy rehetra, mamindra fo Jesosy io. Oka ianao anamboatra ny tsiraray avy, oka ianao hikasika ny tsiraray avy. Ka misaotra anao Jesosy, misaotra anao ny amin'ny fotoam-bavaka teto, makasitraka anao, midera anao Jesosy, manaja anao Jesosy satria anao ny Andriamanitra, ianao ilay tsara indrindra, ianao lehibe indrindra ary tsy misy toanao Jesosy io. Ka misaotra makasitraka anao Jesosy io satria ianao rery ihany ilay velona sy mahery, ianao rery ihany Jesosy, ianao rery ihany Jesosy ilay velona sy mahery. Ka makasitraka feny Jesosy io, tsisy ny toanao Jesosy. Ka manaja anao Jesosy io, mame voninahitra anao Jesosy io, ho any amin'izy amin'io zay tompo malala raha tsy ho any aminao rery ihany, ho any amin'ireo tompo malala ho, ianao no asandratra, ianao no deraina Jesosy, ianao no ankalazaina Jesosy io ary tsy misy toanao. Misaotra anao Jesosy malala ho, manaja anao Jesosy malala ho, ianao rery ihany no tompona Jesosy io, ianao rery ihany no antsoina Jesosy io, ianao rery ihany no mendrika ny amboninahitra. Mankalaza anao Jesosy, manaja anao Jesosy, mame voninahitra anao Jesosy, mankasitraka feny amin'ny fotoana rehetra teto. Dera ho anao Jesosy malala ho, misaotra tompo, mipetraka aminao zao andro alina izao, mangataka torimaso mamy Jesosy, Jesosy io, rakofo Jesosy eo ambany tany maherinao izay Jesosy, zanakao tsiraray avy eran-tany, tany fa tsy mahatananao Jesosy. Oka ianao tompo no hitantana Jesosy anay tsiraray avy amin'ny toerana zay misy anay, aiza tompo misy anay Jesosy io, dia manaja anao zay Jesosy malala ho, ianao tompo ilay lehibe indrindra, ianao tompo le mendrika ho deraina, ianao rery ihany tompo no mendrika asandratra satria ianao ilay Andriamanitra Jesosy io, ianao rery ilay Andriamanitra Jesosy io, ianao rery ihany tompo no mendrika ho tompoina Jesosy ary tsisy toanao Jesosy io. Ho any amin'iza moa zay Jesosy raha tsy ho any aminao, ho any amin'iza raha tsy ho any aminao Jesosy malala, satria ianao tompo no ankalazaina Jesosy. Ka manaja anao, ka misaotra anao Jesosy, misaotra anao lehibe indrindra ny amin'ny zetra nataonao ary mbola ho ataonao. Misaotra tompo, nankalaza anao mandrakizay doria, misaotra Jesosy. Aleluia, amen. Hira kelitsika dia rahantsika n'Andriamanitra. Raha ohatra ka ianao ndrindra afaka manaraka ianao je donne gloire, nitsika n'Andriamanitra ny gloire. Mon Seigneur, mon Jésus, dans ton amour suprême,
Tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer. De tout mon cœur T'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Sejak Yesus. Dirawan Yesus. Jangan Yesus oleh mata kita. Sudah keluar Tuhan. Inau Yesus sudah mengapunkan demais. Nunca deu Yesus malalau. Aleluia, aleluia. Dirawan Yesus maka Yesus malalau. Naita Yesus. Ewanjeno nindanta mirawanao. Ewanjeno mankalaza nindanta. Andro manao. Zanak'ondr'Andriamanitra. Fifamina nindanta Jesosy. Ka lideranao izay mankalazanao Jesosy. Kipy anao Jesosy malala. Kipy anao Jesosy malala. Ianao asandratra Jesosy ilay mankalazaiko Jesosy. Ianao no fiainako Jesosy. Ianao lalako Jesosy. Tsy manafika ianao. Tokoa. Tokoa. Afaka manompo ny malalaka feky Jesosy. Liberanao Jesosy. Tiky ny liberanao. Nankokona antsika Jesosy manaja anao Jesosy. Ianao manafika Jesosy. Je donne Yesus tunaitana. Mungu kalazana Yesus malala. Artiste Yesus. Je donne que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. Alléluia. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur Jésus. Gloire à ta tête, gloire à ta tête, merci Seigneur. Solta Jesus, solta tudo na live. Eu não leio tudo que tu espanta a tua casa, solta Jesus.
voninahitra anao Jesosy ala voninahitra anao. Omenanao ny voninahitra ny hery antoka Jesosy. Anao ilay zanak'Andriamanitra velona rehetra bebe. Misaotra ranao, misaotra ranao ianao mendrika ny voninahitra. Misaotra Jesosy. Vera ho anao. Vera ho anao mandratra mandratra misaotra Jesosy. Alleluia, 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 alleluia. Misaotra Jesosy. Mankasitraka fetrika, sakafony amin'ny fotoana fety. Misaotra Jesosy. Alleluia, alleluia. Voninahitra anao Lean'ny Jesosy. Voninahitra anao mandratra alleluia. Mendrika ny voninahitra anao. Misaotra Jesosy. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen, 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 amen. Alleluia, 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 alleluia. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fitiavany a. Dia izay zany ry hava-malala ny fotoanantsika anio a, dia mahireza daholo mijoro hatrany satria tiantsika ny tompo. Dia amin'ny sabotsy indray ny fotoanantsika en direct raha ohatra ka afaka ianao a miara-mivavaka aminay a amin'ny 7 alina aty Eropa zany a, dia amin'ny 6 any Madagasikara. Dia ny tompo any ampaherenao a, ampijoro anao hatrany a, dia mahireza hatrany tompoko. Dia velomandray areo tahin'i Jesosy daholo. Amen.